Ny mandrakizay zay no hamarana antsika ny tontolon'ny herinandro zay niarahantsika manasanao mbola anaraka izany ampitiavana sy hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra amin'ity zoma fahaenina amby roapolo volana jona ity. Miaraba ny malagasy rehetra tratran'ny asaramanitra. Ny faniriana dia ingany ny fanahin'Andriamanitra mba hanjaka eto amin'ity firenena misy antsika ity dia samy hita fifaliana ny tsirairay avy. Iperahantsika mianatra mandinika an'ilay ten'Andriamanitra dia tononona aminao hatrany hatrany ny fiatanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Ndery araka hivavaka isika raha nomboka izao famotinana farany ny herinandro fianarantsika izao. Andriamanitra ray be fitiavanao, misaotranao izahay fa molomenao anay indray izao tombotsoa izao, ahafahanay mifampahery, ahafahanay miaraka mandinika ny teninao. Tsy mendrika izahay koa mangataka famelan-keloka fa angataka fanadiovana izahay. Ary aoka ny fanenao masina kosa no ampitoerinao aty-amponay, azonay mandray tsara ny teninao ary anaovanay fanandramana eo amin'ny fiainanay izay mbola hivelomanay amin'ity tany ity. Tononona sy angatanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Toy ny mahazatra dia ny andininy natao tadiana no iarahantsika manatanteraka amin'ity androany dia izay voasoratra amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy faharoa. Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy faharoa izay manao hoe: ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay toetsika ratrizay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Dia hitarika antsika ny apôstôly Jaona mba ho resy lahatra fa io mpiandrasana an'ilay mandrakizay dia tokony ho resy lahatra ianao fa tena zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra irery mantsy no afaka andova izany fiainana mandrakizay izany. Na tian'ny olona na tsy tian'ny olona, na inono zany na tsy inono, ary na omanina na tsy omanina, tsy maintsy ho avy ny mandrakizay. Ny anarantsika tamin'ity herinandro ity fa efa miaina ao anatin'ny vanim-potoana sarotra isika izay ahitantsika ireo famantarana izay nolazain'i Jesosy amin'ny filazantsara ny Matteo toko faha-efatra amby roapolo. Ao zao no nahitantsika hoe ireo karazana fahoriana ary mihamafy hatrany zany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ka hitarihan'ny apôstôly Petera antsika manao hoe: mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, mahonona tena, ampitomboana ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary vanim-potoana izay tokony hifoazantsika amin'ny fanaran'Andriamanitra. Zany hoe ampitomboana zany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra satria tsy ho ela ho avy Jesosy. Izay ny fifaliana, izay ny fanantenana tsara indrindra. Ho avy Jesosy, tsisy ny fahoriana, tsisy fahafatesana, tsisy fanahintainana, tsy misy intsony izao karazana olana atretika izao amin'izay fotoana izay ifanaritava aminy isika. Ary dia hipolo lotram-bava tsirairay avy ny fisaorana, ny fiderana, dia hody any toerana izay efa nomaniny isika. Ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ahitantsika izay fanambarana miezinezina nampientanentana izay nambaran'i Jesosy ho antsika izay manao hoe: Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo manao hoe: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndraiky handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ifanaritava isika amin'ny Jesosy amin'izay fotoana izay. Tsy Jesosy irery fa ireo efa havana izay efa noto mandry nandritra ny fotoana ela dia ifankahita-tava amin'izay fotoana izay. Ary voalaza ny ten'Andriamanitra nambaran'i Paoly fa isika izay mitoetra amin'ny fotoana io dia akarina, ovana ary dia ho any mitombo mandrakariva. Any amin'ilay toerana izay nampahitana ny apôstôly Jaona ao amin'ny Apokalipsy toko faha-raika amby roapolo. Apokalipsy toko faha-raika amby roapolo ka ny andininy faha-efatra manao hoe: ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ho any amin'izany toerana kanto izany isika rehetra. Eo ampiandrasana an'izany ary dia hoy ny taridalana izay nosoratana ny mpanoratra anankiray, dia hoy izy hoe: raha tsy mandray ny fivavahan-Kristy amin'ny alalan'ny fihinanana ny ten'Andriamanitra isika dia tsy mendrika hiditra
any amin'ny tanànan'Andriamanitra. Zany hoe mila mitombo zany ny fahazotoantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny finanana ny sakafo ara-nofo, ny fanazarana ny fitiavantsika iompana amin'ny zavatry ny tany dia tadio tsara. Fa ny fitiavana ny zavatry ny tany dia tsy hanomana antsika velively hiditra amin'ny lapa ny lanitra. Tsy ho tiantsika ny rivotra madio sy ny rivotra masina ny an-danitra. Tsy mahafa-po antsika ny feon'ny anjely sy ny ratendren'ny lokangan'izy ireo amin'izay fotoana izay raha toa ka variana amin'ny zavatry ny tany isika. Fa ny ilaitsika dia izao, ilainy ianao ho nona, ho mangetaheta ny fahamarin'i Kristy. Ilaina isika ho volavolaina sy amboarin'ny teny izay tenin'Andriamanitra ivelomantsika isan'andro isan'andro mba hahatonga antsika miendrika honina amin'ilay toerany anjely lanitra. Dia hoy ny hiran'ny fiangonana ao amin'ny hira fa 424 manao hoe ny fiainan'ny lanitra ambony dia andramako sahady ety. Fa fiainana kanto taona andramako sahady ery. Ozy hoe amin'izay fotoana izay dia tsisy lalàna ifeny firenena afa-tsy ny lalàn'ny lanitra irery. Ho fianakaviana iray isika amin'izay fotoana izay. Ho sambatra, miray saina, mitafo ny fitafian'ny fiderana sy ny fisaorana amin'izay fotoana izay dia hiara-hira mikita amin'ny maraina, hiara-hira amin'ny zanak'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Zany no fanantenana eto am-pamaranana ary aoka ao am-potsika mandrakariva, izany fanantenana izany. Aoka ao am-potsika veloby isan'andro ao am-potsika ka ny farana ny telo volana eny rahantsika tamin'ilay mitomba fifandraisana amin'Andriamanitra. Mifarana iny fa isika kosa miroso mandrakariva satria miomana ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Koa ilaitsika ary zany ny mizahatra miresaka ny momba ny lanitra. Ataovy anton-resaka ny lanitra, ilay lanitra mahafinaritra. Miresaha momba zany fiainana maharitra izany. Aoka ny saitsika hifantoka amin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, andrandrao izany fanantenana izany satria izay no any fanantenana azo antoka eto amin'ity tany ity. Ombanao any Andriamanitra, ampahelanao mandrakariva izy ka aoka ao am-ponao tahaka ny lazany boka sy ny mpitoroteny manao hoe ary ny mandrakizay dia efa nosoratany tao am-pony. Aoka dia iainantsika teny sahady izany mandrakizay izany ombanao any Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra ray bivitiavanao, misaotranao izay no nanana ny faharetana niaraka ny andinika ny teninao tamin'ity herinandro ity ary mifarana eto izany androany. Ny fanirianay ary dia mba ho saintsainina isan'andro ilay ho avy, ilay fanantenana dia ny fiainana mandrakizay. Aoka ho am-ponay, ho velombelona isan'andro anatinay izany fanantenana izany ka amin'ny alalan'ny fandinianay ny teninao, amin'ny alalan'ny firesahanay izany lanitra izany no ahafahany miomana sy misaintsaina izany isan'andro. Dia mitahianay, mitahiry eto mpiara-midinika rehetrarehetra reto izay mahakasika anay ny fivelomana, ny fianarana, ny asa aman-draharaha rehetra izay mahakasika anay dia apetraka am-pelantananao izany. Dia aza mahafoina masaraka anay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.